dia mbola amin'ny fivaliana mandrakariva no mafana miaraka amintsika ao anatin'izao fotoana foy izay fampahirizantsika amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra izao ivavatsika. Jehovah'Andriamanitra raha io tsy takona fenina aminao dia zavatra misy manerana n'izao tontolo izao eo anivon'ny firenena na dia tsy fitovizan-kevitra eo anivon'ny fiangonana ao amin'ny tokantrano kanefa matoky sy mino fa Andriamanitra fitiavana ianao ka tsy hamaly anay no ny faratsianay fa maniraka amin'ny mpanompono mandrakariva mba hamerina anay ho amin'ny lomon'ny tanteraka. Dia arotsainy fa nahinao masina tompo mba hahatonga fandinihan-tena ho an'ny isam-batan'olona hiondrika eo amin'ny teninao ary mba hitady vahaolana amin'ny fanarahana ny teninao. Dia matoky sy mino fa maro ny olona ho resy lahatra hitodika tanteraka aminao mba ho afaka ao anatin'ny ady sy ny fahasahiranana ary ny loza maro isan-karazany hatreny ety amin'ity izao tontolo izao ety. Dia ny anareo Jehovah fa meno mpanompono amin'ny anaranao Jesosy. Amen. Faly miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy manona ny fahasoavana sy ny fiadanan'ny tompo amintsika mandrakariva. Raka nyresantsika tamin'ny farany ny afatra ny Paska tsy afatra mandalo fa afatra mitoetra maharitra mandra-piavin'i Kristy eny amin'ny rahona lanitra. Da matetika izay tsy sapan'ny olona satria miandry isa-taona foana ny olona vao mihevitra mandrakariva no hitandrina an'izany Paska izany. Izay Paska izay ihany koa dia lalam-pivavahana nasain'Andriamanitra ny tanterahana hatrany amin'ny testamenta taloha. Kanefa tsy hoe vita izay dia mijanona fa baiko didy napetrak'Andriamanitra mihatserovana, lasa fahatserovana zany ilay zavatra mitranga atao amin'ny tany Egipta mandra-piavin'i Kristy eny amin'ny rahona lanitra izay fahitantsika tany amin'ny Korintianina voalohany toko faha 12. Etsarao fa isaky ny mihinana tony mofotony nareo sy misoroka kapoaka dia manambara ny fahafatesan'i Kristy mandra-piavina resaka fanasan'ny tompo. Kanefa efa somary nidira antsika somary lalindalina ka raha fijerevana hoe manambara ny fahafatesan'i Kristy mandra-piavina dia manambara fa Paska mandra-piavin'i Kristy noho izany zany ilay Paska tsy mijanona fotsiny hoe ho tsarovana fa miteraka fiainana ao anatin'ny olona. Tsy valapatra ny amin'intsika vita soa ny Paska na inona fomba nitandremantsika azy ary ny zavatra tsikaritrintsika nefa dia zao misy karazana Paska be dia be tandreman'ny olona. Taon'ny Paska izay nresantsika hoe amin'ny 14 volana Nisanina tsy niforonina fa izay ny baiko napetrak'Andriamanitra ary raha tamin'ity taona ity dia ny aliny 1er avril ifo 2 avril larobia ny folaka misy tamin'ity taona ity izay le 14 volana Nisanina araka ny fanisan'andro ara-baiboly. Misy nefa ny Paska izay ny fanarahan'ny kristianina maneran-tany inazy nataony lahady isa-taona izay tamin'ity taona ity dia ny 5 avril andro lahady io tsy 14 volana Nisanina io fa fifanarahany tokona andraikitra ara-pivavahana maneran-tany nametraka nanio Paska io izay tandremana amin'ny andro alahady. Ary saika ny akamaroan'ny fiangonana rehetra dia saika io Paska 14 alahady io no tandremany. Tsika tsy andeha hiady hevitra mahakasika an'izany fa mijery mandrakarivantsika ny soratra masina. Ny zavatra misy nefa dia ity: rehefa mitandrina ianao Paska 14 volana Nisanina tsy mety ho andro tsy miova izy io fa andro miova isa-taona. Ny data no tsy miova, takany hoe tsika mankalaza ohatra ny agna calendrier grégorienne raisitsika ohatra ny 1er janvier. 1er janvier tsy andro tokana tsy miova fa ny datany tsy miova 1er janvier fa hafa le andro amin'ity taona ity, hafa ny andro amin'ny taona manaraka. Toraka izany koa ny Paska ara-baiboly tsy miova ny daty 14 volana Nisanina fa ny andro miovaova. Fa ny Paska kristianina zany dia zao miova ny datiny
fa ny andro tsy miova petraka ho alahady mandrakariva raha jerevantsika amin'ny akapobeany zavatra misy ao anatin'izay fitandremana ny pasika zay pasika zay asainy Jehovah tandremana de ndresahantsika tsy maintsy misy fahafatesana sy famonoana satria ny pasika de famonoana ny zanak'ondry tsy misy kilema izay nitandremany zanak'Israely fa tsy mijery an'izay fotsiny tsika fa raha vajerevana amin'ny akapobeany ny toe-javatra nisy tao amin'ny tany Egypte tamin'ny vanim-potoana io raha ny tokony ho izy de ny zanak'Israely angeny tokony novonoiny satria niodina nandahan'Andriamanitra ny zanak'Israely ary tafotoan'Andriamanitra ary saika andringana ny zanak'Israely tamin'izany vanim-potoana zany fa saingy noho ny fiverenana tamin'Andriamanitra de nisy ny vahaolana natolotr'Andriamanitra de le famonoana ny zanak'ondry tsy misy kilema ka raha ny zanak'Israely no tokony ho faty de lasa le zanak'ondry tsy misy kilema zay nivonoana no ny solo ny fahotany zanak'Israely de tsy maty ny zanak'Israely fa ny loza tokony niatra tamin'ny zanak'Israely nentin'le zanak'ondry tsy misy kilema tao aminy afaka ny zanak'Israely satria nahoana miverina tamin'i Jehovah ary ny fomba afantarina fa miverina amin'i Jehovah amin'ny alalan'ny fankatoavana ny teniny tsy namorona ny pasika ny zanak'Israely fa baiko nomen'Andriamanitra mba ho tandremana kanefa tsy hoe netraketraka Andriamanitra fa tamin'io fa 7 volana anisany ary tsy tamin'io ihany raha mijerytsika ny tantara tany amin'ny tany Egypte fa milohany natongavan'io pasika io miala-nenina nge Andriamanitra mba andresy lahatra ny Farao sy ny Egypte hoe tena misy zany Andriamanitra zany ka ny fandavana ny tenin'Andriamanitra de mitera-doza de hitatsika ny loza folo tao amin'ny tany Egypte ary reny loza reny tsy natao andringanana akory ny Egyptiana fa natao ampieritreretana ny Egyptiana hoe tsy misangy io Jehovah io fa mitaky kosa izy fankatoavana ka mivanim-potoana nanome fe-potoan'Andriamanitra ka rehefa tsy nanaiky ny teniny de tonga foana ny loza ary zay ny zavatra mitranga de ne mafy io loza io tao amin'ny tany Egypte mandra-patonga ny 7 volana anisany ary rehefa tonga ny 7 volana anisany de inona ny zavatra mitranga novonoana ny matoa rehetra hatrao an-tapan'ny Farao amin'ny Egyptiana rehetrarehetra hatramin'ny matoan'ny biby fiompy maty avokoa ary tena mafy tamin'ny Egyptiana zany rehetrarehetra zany ary mampisaotra an'Andriamanitra tamin'izany vanim-potoana zany tsy ny Egyptiana rehetra akory ny naringana fa mbola ny matoany zany hoe le tena nametrahany fitokisany le tena ainy miara-ny loza ary rehefa tonga zay loza zay de tanteraka ny tenin'Andriamanitra tamin'ny 7 volana anisany tsy nataty an'le fahoriana ny anjady tamin'ny tsony ny Egyptiana de lasa nandodina ny zanak'Israely nandefa azy ho afaka ndikan'izay ao anatin'ny loza faratapana baboka tanteraka ihany ny zanak'Israely amin'le andro fa 7 volana anisany na de jaintilisary vanim-potoana voatendrin'Andriamanitra hanafahana ny zanak'Israely ary ny fandefasan'ny Egyptiana ny zanak'Israely de midika tsy afa-bela fa tsy maintsy manaiky ny fanafahana nataon'Andriamanitra tamin'ny 7 volana anisany ndroahana zanak'Israely ivoaka fahafatesana ary manera-tany zay no andrenesantsika matetika rehefa manodidina an'io andro pasika io de ny zavatra mitranga de ohatra ny misy fahasairana na misy korotana misy fietseham-bahoaka misy loza zany foana ny zavatra mitranga tsy amerina an'izantsika ary afaka manamariny zantsika am'izao vanim-potoana zao fa manodidina ny pasika io talohany ao anatiny ao arinany tsy mitsahatra ka de andre ady sy filazana ady andre tena fietseham-bahoaka andre tena loza maro isan-karazany tsy fandripahalemana zany ny zavatra tsy maintsy ho re ary matoa mbola rehatsika zany de Andriamanitra mbola tiatsika mampieritreritra atsika ao anatin'izay rehetrarehetra zay inona ny tiana ambary ny pasika tena fahatsirovana ny fahafatesany
ny zanak'ondry tsy misy kilema zay efa hitatsika izy io zanak'ondry tsy misy kilema io jesosy kristy satria tantara ihany keo de tsyamy mahafantatra daholo rehefa mety kristianina na inona foto-kevitra hijoroany a fa nafatesan'i jesosy kristy de nanomboka miariva hitandrina ny pasika ny jiosy tam'izany vanim-potoana zany ary ny ariva ny 4 ny volana nisany na iteako ariva zany ny andro 17 hiditra amin'ny 4 ny volana nisany ny hiditra am'le pasika zay lazaintsika hoe pasika ny jiosy nafatesan'i jesosy zany hoe le pasika zany tena andro fahoriana, andro fisaonana, andro fandinihan-tena, andro fidodiana amin'ny tena mihitsy eritreretina me tena nisy tena sakrifisy fanolora-tena nataon'Andriamanitra ho an'ny zanak'olombelona kanefa milafiny anankiray fandraisana fanapahan-kevitra ho an'ny olona kosa zay tsy ringana tamin'ny vanim-potoana io fa afaka de io nijerevantsika tary amin'ny testamenta taloha 4 ny volana nisanina farafahana ny zanak'Israely tao ambanin'ny fangejan'ny Egyptianina dika fangejan'ny Egyptianina de nisy fahoriana tsy laitra tao amin'ny tany Egypta tsy nisy fandriampahalemana intsony tsy nisy fahaleovan-tena fa ny fehezina azo raisina amin'ny fomba be dehibe firenendehibe manana ny heriny sy ny tanjana noho ny le firenena madinika voafidin'Andriamanitra tsy afaka taka ny voababo tsy nanany fahaleovan-tena rehefa tonga ny 4 volana nisanina navoaka ho afaka tsy nisy adina atrehan'ny zanak'Israely tam'le firenendehibe fa Jehova mihitsy no nanafaka ny zanak'Israely afaka teo amban'ny vahoan'ny firenendehibe afaka ny zanak'Israely rehefa jerevana zany tany amin'ny testamenta taloha de ohatrany hoe zanak'Israely no nafahana fa tantara naseho fotsiny zany satria tandindoniza ny zanak'Israely nafahana tandindon'le olona nandray fanapahan-kevitra hitodika amin'Andriamanitra nitaraina fa voageja izy a ka mitady fanafahana avy amin'Andriamanitra de nankatony teniny de misy sorona tao zanak'ondry tsy misy kilema afaka izy olona afaka satria nankatony tenin'Andriamanitra fa tandindon'ny Egypta ndray sy le firenena goavana be natao ara ny tanjaka sy ny heriny de tandindon'le olona tsy mino an'Andriamanitra tsy nankatony tenin'Andriamanitra loza amina tampo menjady aminy ary asehon'Andriamanitra fa na firenena faran'izay goavana ry izy tsy afabela fa Andriamanitra lehibe noho izy ary tsy misy olombelona afaka hiady amin'ny firenendehibe fa Andriamanitra no miditra an-tsehatra mandevona azy mamaly azy amin'ny etraketraka zay ataony fa tandindona nefa zay tantara nisy tam'izany vanim-potoana zany fa entina anakarana ny drafim-pamonjena nataon'Andriamanitra satria ny pasika eo ny fitombohan'ny drafim-pamonjena nataon'Andriamanitra ho an'ny zanak'olombelona satria ny fitoerana natao amin'ny tany Egypta de tena fanadinoana an' Jehova ny liba tamin'ny saipatany nanome vahana ny sitrapon'ny nofo vola arena voninahitra filalaovan-dratsy zany ny zavatra nisy tao amin'ny tany Egypta zay tsy nitondra fa fanavavoan'ny maika nitondra fa nandevozana zay ny toe-javatra misy kanefa zay toe-javatra mitrango zay fitombohan'ny drafim-pamonjena napetrak'Andriamanitra metomboka ny fanafahana tadidio ny drafim-pamonjen'Andriamanitra tsy hoe afaka atao amin'ny tany Egypta de tonga de voavonjy fa ny drafim-pamonjen'Andriamanitra de metomboka amin'ny fahafatesany zanak'ondry tsy misy kilema de metomboka amin'ny fanafahana aloha de io ny tandindon'i Jesosy Kristy indray zay maty zay tsy ditsika hevitra ary manaiky an'izany daholo keo rehefa mety fiangonana kristianina rehetra na izy hitandrina 4 ny volana nisanina na izy hitandrina le andro alahady tsy miova de manaiky tanteraka mihitsy fa tandindon'i Jesosy Kristy iny zanak'ondry tsy misy kilema iny tonga nefa Jesosy ara-paky teny fa tanterahany toe-javatra mitranga anakaratsika ny zava-panahy ary tonga teto am'izao tontolo zao izy a de inona ny zavatra nataony le Jaona toko voalohany 9:7 noho ny apitso de nahita an' Jesosy avy nanatona azo Jaona ka ho izy indro ny zanak'ondrin'Andriamanitra zay manaisitra
fahotany zao tontolo zao le zanak'ondry tandintonyla zanak'ondry tsy misy kleba de hoe tsy hoe manaisitra ny fahotany ny zanak'israely fa manaisitra am'izay ny fahotany ty zao tontolo zao ty dikan'izay tafiditra ao ny egiptianina ny jentilisa rehetra na mino na tsy mino natongavany anaisitra ny fahotany zao tontolo zao fa nidikan'izay manaisitra ny fahotany zao tontolo zao zay tsy midika fa vovonjy daholo ny io lavaka daholo ny fahotany fa misy fepetra apetrany jaonina toko fahatelo de ny andininy fa fito amby folo ny andiny faherina amby folo sy katramin'ny fa sivy amby folo hoe fa toy izao no tiavan'andriamanitra n'izao tontolo zao nomeny zananylahy tokana mba tsy ho very zay rehetra mino azy ozy a fa hanana fiainana mandrak'izay mipetraka le condition tonga eto am'izao tontolo zao a de nomena jesosy a novonoana teo amin'ny azo fijaliana mba tsy ho very zay rehetra mino azy de mametraka am'izay zay te am'y fafito amby folo fa andriamanitra tsy naniraka ny zanaka ao am'izao tontolo zao ka nameloka izao tontolo zao fa mba hamonjeny izao tontolo zao zay mino azy de tsy elohana fa zay tsy mino kosa de fa voaheloka raha teo satria tsy nino ny anarany zanaka lahy tokan'andriamanitra izy ary zao ny fanamelohana fa tonga am'izao tontolo zao ny mazava nefa leon'ny olona maisina zay ny mazava satria ratsy ny asany natongavan'i jesosy anaisitra ny fahotany io le tondra fanafahana ka tena le afatra tarihy amin'ny testamenta taloha hoe tena noho le zanak'ondry tsy misy kilema zay ny vonoana afaka ny zanak'israely de mivadika am'izay izy aty amin'ny testamenta vaovao rehefa tonga jesosy afaka zao tontolo zao ary zay natonga atsika ny resaka na mino an'andriamanitra tsika na tsy mino an'andriamanitra jesosy zay maty de maty ho an'izao tontolo zao lasa sorona ho an'izao tontolo zao nomen'andriamanitra an'izao tontolo zao mba tsy ho very zay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrak'izay fa andriamanitra tsy naniraka ny zanany a mba hanameloka izao tontolo zao fa mba hamonjy izao tontolo zao zay a nyzay famonjen'zay metomboka midrafo-pamonjena napetraka andriamanitra fa minoana ny zanak'ondry tsy misy kilema de ny fanafahana fa mbola tsy voavonjy de zay no mahatonga atsika hoe olona afaka tsika rehetra na mino an'andriamanitra na tsy mino an'andriamanitra kanefa ny zavatra tsara ho fantatra fotsiny de ty zavatra tsara ho fantatra de ty ny paska no manana lanja lehibe ao anatin'izay fanafahan'zay zay ny paska tsisy afaka mandahy izany fa zay ny voasoratra ny soratra masina fahafatesan'ny zanak'ondry tsy misy kilema zany hoe fahatserovana fahafatesan'i jesosy fa saingy miova am'izao vanimpotoana zao fa tsika angapa mahafantatra fa vao tonga ny paska de paska fandresena satria nitsangana jesosy tsy fahatserovana nitsangana an' jesosy mihitsy ny paska fa fahatserovana fahafatesany mba tonga ny olona andiny tena ka andrefa napahakevitra hoe ino satsino de tahaka ny egiptianina sy ny zanak'israely tamin'izany vanimpotoana zany fa efatra amby folo volana nisanina anaiky ve ny zanak'israely manaiky de manaraka ny torolalina napetraka andriamanitra afaka anaiky ve sa tsy anaiky ny egiptianina tsy nanaiky ny vokany loza amina tampo ary zay ny teo zavatra mitranga kanefa ny zavatra tiana ampitaina de olona afaka ona moa no afantarana fa olona afaka tsika ny fahafantarana fa olona afaka tsika de afaka manao zay tiatsika atao de mandaingitsika rehetrarehetra na mino an'andriamanitra na tsy mino an'andriamanitra fa afaka manao zay tiatsika atao tsika afaka mihinana zay tiatsika hoanintsika afaka misotro zay tiatsika sotronotsika afaka tena mitondra ny hevitra zay tiatsika ho avoakotsika fa tsy voasakatsakana am'izany fa miavaka fotsiny de zao hoe mino sa tsy mino fa olona afaka daholo tsika rehetrarehetra olona afaka zany hoe mato olona afaka de nisy an'lay paska nisy an'lay famonona ny zanak'ondry tsy misy kilema nisy ny fahafatesan'i jesosy ka raha olona afaka tsika de tena zay lay olona afaka zay afaka manao zay tiana atao tadidio zay afaka manao zay tiatsika atao tsika satria olona afaka fa saingy eo ny tsara ho fantaritsika ny famarina ny teny soratra masina fa misy balizy apetrak'andriamanitra fa tsy hoe nafahana de hoe tena tonga am'izay hoe afaka manao zay tiana atao raha ny tena marina andriamanitra nge fitiavany manaja ny sitrapon'ny olona izy olona afaka tsika de afaka manao zay tiatsika atao fa zay zavatra tanterahantsika ny safidy zay raisitsika
de misy vokany io zay ampahafantarin'andriamanitra de mimeloha eo anatrehan'izay rehetrarehetra ary zay no mahatonga ny afatry ny tenin'andriamanitra da mijeritsika ny any amin'ny petera voalohany toko faharoa petera voalohany toko faharoa de misy fifandraisany mihitsy amy toe-javatra mitranga am'izao vanim-potoana zao raisitsika hatreo amin'ny 17 ka hatramin'ny 17 ary noho ny tompo de maneka izy rehetra voatendrin'ny olona na ny mpanjaka satria ambony izy na ny mpanapaka satria ny rahana maly zay manao ratsy izy fa ompidera zay manao ny tsara fa toy izany ozy ny sitrapon'andriamanitra ampangina anareo ny tsy fahalalany olona adala amin'ny fanaovantsoa fa olona afaka ianareo izy nefa aza mitondra fahafahanareo fanaronana ny ratsy fa toy ny mpanompon'andriamanitra manajany olona rehetra diavany rahalahy matahoran'andriamanitra manajany mpanjaka de hitatsika moa mandalo pasikatsika satria afatra nampitaina zay misy antony manokana manoloana ny fitantana ny firenena mihitsy araky nyresantsika hoe tsy hoe rehefa miresaka an'andriamanitra sy jesosy de anam-piangonana fotsiny fa tena fiainana iainana andavanandro fa misy zavatra tian'andriamanitra ampitaina amitsika eo anatrehany zany rehetrarehetra zany fa ny zavatra tsara ho fantana fotsiny de zao olona afaka tsika fa ny afatra napetrany de hoe aza mitondra fahafahanareo fanaronana ny ratsy ka raha afaka de aza entina hanaronana ny ratsy aza entina amtahany olona aza entina hanaovana ratsy aza entina etraketrahana zay fa oka tena ho toy ny mpanompon'andriamanitra ozy fa ho toy ny mpanompon'andriamanitra zany hoe mpanompon'andriamanitra mitodika amin'andriamanitra de manaiky ny sitrapon'andriamanitra ary zany rehetrarehetra zany a misy zavatra tsara diniana tsy raha hidraisina mpona tsy hoe fomba ivelany fotsiny ny finoko an'andriamanitra fa misy zavatra takian'andriamanitra ho tanterahantsika de andriamanitra nge anokatra ny masom-panahintsika mandrakariva mba afataratsika ny sitrapony fa mijery atsika mitsinjo atsika manara-maso atsika izy de tahaka ny nanarahany maso ny zanak'Israely tamin'izany vanim-potoana zany tsy niandro tamin'ny vanim-potoana anankiray fotsiny nentina nanomponan'i Jehovah niditra an-tsehatra izy teo amin'ny fiainany zanak'Israely niditra an-tsehatra koa izy teo amin'ny fiainan'ny Egiptianina namaly ny zanak'Israely araka ny safidipony izy namaly ny Egiptianina araka ny safidipony io Jehovah io de matoko sy mena fa namasin'Andriamanitra de asa mandrakariva ao anatintsika vavakisika misotranao Jehovah-Andriamanitra ray no tena mandray zay tonga taminay de ny feno fitiavana mamperitreritra mba hatsapahanay fa tsy olona voafatotra zay fa tena olona afaka manao zay tianay atao kanefa ny angatahanay aminao tompo de ny ampahiratanao masom-panahinay mandrakariva mba afantaranay ny zava-miafina tianao ampitaina ao anatin'izany kana de olona afaka anay azy tsy midika fa avelanao fotsiny am'izao fa manao lalana mandrakariva ianao mba aizanay misy safidy zay tokony hataonay hifanaraka amin'ny sitraponao mba tsy hatonga loza eo amin'ny fiainanay de misaotra indrindra ray amin'ny anaranao Jesosy amen navolonantsika amin'ny anaran'i Jesosy nono ny fahasoavana sy ny fahitana amin'ny tompo amitsika mandrakariva